antsika rehetrarehetra manaraka ny page Facebook ny Education USA Madagascar sy ny US Embassy Madagascar. Elaelitsika tsy tafiona ohatran'izao amin'ity androany ity tsika dia anao tafatafa mivantana avy aty an-trano dia manohina moa zany no hiaraka amiko eto amaly ireo fanontaniana manitikitika atsika mahakasika ny fanohizana fianarana any États-Unis. Salama manohina. Salama tantely, salama ny any atokantrano. Aloha hetritsika androany asa raha tadidinareo fa nisy publication zay navoakanay teto nametraka fanontaniana zany hoe te hianatra any États-Unis 5 dia teboka telo dia namena safidy hoe inona mety ho sakana mahatonga antsika tsy afaka manatanteraka an'izany nofinofy zany aloha hatreto dia hitondra fanampanazavana mahakasika an'izay manohina eto misy fanontaniana vitsivitsy reto dia raikitra rehetrany. Eny ary anomboantsika anazy zany dia fanontaniana voalohany efa fantatra moa zany fa avolenta azo lazaina hoe isan'ny université matanjaka ny any États-Unis somary sarotsarotra no mety ahafahana tafiditra any amin'ireo université amérikana fa ny fanontaniana dia hoe mety misy toerana ihany ve ho an'ny mpianatra rehetra izay hoe tsy voatery nahazo isa ambony tany ampianarana na koa hoe fanontaniana anankiray hoe eken'ireo teo am-pianarana ve ny diplôma malagasy manohina. Fanontaniana tena be mpamesaka tokoa izay ary tena tsara hanomezana valiny. Ny valiny voaloha entintsika ao anatin'izay aloha zany tantely sika rehetra ny atokantrano any dia izao hoe ny fomba fitsaran'ny université amérikana ny antota taratasin'ny mpianatra zany dia amin'ny fomba manontolo zany hoe tsy noty rery ny jereny antsony zareo hoe holistic admission process ny anaran'ilay izy. Tsy ny noty fotsiny no jereny fa mijery koa izy ny lahatsoratra soratanao, ny asa sosialy mety nataonao, fandraisana andraikitra nataonao, ny mety karazana stage na zavatra samihafa nataonao. Zany hoe misy ny université ary tsy azo lavina fa misy fotoana zareo mametraka hoe hatreto ny noty takinay sy azonay raisina, nefa rehefa manao an'ilay fitsarana ny atota taratasy izy dia mijery karazan-javatra maro. Anisan'izany koa ny lettre de recommandation sy ireo rehetrarehetra nakambana atota taratasy mila hoentiny. Anisan'izany koa ny fitsapam-pahaizana ohatra hoe ny fahafehezana amin'ny teny anglisy. Zany hoe amezantsika n'iny tapany kely iny zany dia hoe raha ataonao tsara ny famen'ny atota taratasinao rehetra dia tsy olana ny tsy fananana noty ambony be araka ny fieritreretantsika anazy. Ankoatr'izay koa dia tsy mitsara ny noty araka ny fipotrany fotsiny zany ny mpitsarany satria izy mahafantatra hoe ohatra zao ny aty Ankatso ny voalohany eny Ankatso zao mety hoe 11 de moyenne dia ahoana ary ny ahafahana mitsara an'izay dia fantatry ny mpitsara any États-Unis sy ny université an'izay dia mijery zareo arakaraky ny zava-misy eo amin'ilay toeram-pianarana eo amin'ilay firenena no hitsarany an'ilay isa azonao zany. Zany hoe misy taratasy matetika sainy fenoan'ilay université nalehanao na angatany avy aty amin'ny Education USA ho fenoana ampahafantarana an'zareo hoe ny aty amin'ity toeram-pianarana ity 11 de moyenne voalohany ty olona ty voalohany na dia ambanimbany raha ny notiny ohatra. Zay zany ny fijereny azy. Ankoatr'izay dia manana lalana samihafa azonao safidiana ianao na dia somary ambanimbany ara ny isa azonao ahafahanao mianatra any États-Unis. Zany lalana azonao safidiana zany dia ny mifidy université tsy mitaky isa ambony be satria mety samy maneho zareo hoe reto ny isa takinay dia misy université izay tena tsy ratsy azonao alea nefa mety afaka tsy mitaky isa ambony be dia afaka tafiditra ao anatin'ilay fepetra takiny ianao. Anisan'izany antsoina hoe community colleges. Afaka savasavainao ny pejy Education USA fa misy fanazavana momba ny antsoina hoe community colleges reny dia sekoly natao anasoavana ny mpianatra samihafa amin'ny fomba samihafa dia moramora kokoa ny atafidirana amin'izy ireny ary matetika dia tsy mitaky isa ambony be ihany koa izy. Misy ihany koa ny antsoina hoe success program na pathway program somary samihafa kely ireo fa karazana tsy lalam-piofanana moa zany programa azonao arahana misy fanohanana ambonimbony kokoa
atolotry ny sekoly ho an'ireo ankizy izay mety manana isa ambanimbany anomanana anazy atrasa ny voan'ireo ankizy sasany ao ampianarana zany azonao safidiany ireny dia amaranantsika niny fanontaniana iny ndao resantsika manokana mihitsy i Madagasikara satria manontanytsika matetika hoe dia ekenany ve ny diplôma malagasy arak'ilay nanontaniany tantely teo dia ny valiny dia ie ekena ny diplôma malagasy na avy any amin'ny toerana tsy miankina na avy any amin'ny toeram-pianarana amin'ny fanjakana zany saingy any ny amin'ny fahasamihafan'ny système ny fampianarana nefa dia matetika maîtrise diplôme de maîtrise ny takiana zay ho afaka manao masters programme misy zareo fa manomboka manaiky ny diplôme de licence fa mety angatahany ianao anao an'ilay antsoina hoe pre-masters programme ameno kely an'izay mety tsy feninao anatraranao an'ilay ankizy hafa ao anatin'ilay masters zany dia farany momba ny fandikanany noty zany hoe raha sur 20 atsika ny zareo matetika GPA na mety misy fomba fitsarana hafa dia misy fomba anankiroa zany raha amin'ny ankapobeny fijerena tsy fandikanan'ireny noty ireny misy fotoana misy université mangataka anao andika ny notinao ho lasa GPA amin'ireny fotoana ireny ianao mila manatona agence manokana manao an'ilay izy ao anatin'ny internet ihany moa zany zay andoavam-bola fa misy fotoana koa izy mangataka an'ilay taratasy ny teneniko tany aloha tany hoe lazalazao ny momba ny toeram-pianaranao dia na tsy avadika GPA ary ilay notinao dia afaka fantany ihany hoe ambony na na somary ambanimbany dia ny fampidinana azy zany dia misy fomba maro samihafa afaka atao ary tsy sakana ny fananana noty somary ambanimbany raha ho any États-Unis. Ie, misaotra manoina izay fanampanazavana izay ho antsika raha izao fa manaraka an'izao tafatafa mivantana fa tsy hatrany izao loha hevitra androany miaraka amin'ny Education USA dia hoe te hianatra any États-Unis aho saingy misy antony maro sakana maro mahatonga tsy mahatratra an'izay tanjoko izay isan'ny izany ohatra ny rehefa napetraka teto ny fanontaniana dia matetika mivemberina ny hoe noety manana ahafahana mamatsy amin'ilay fianarana no sakana ho an'ny mpianatra malagasy manoina ve mety manana valiteny mahakasika ny hoe mety misy fanantenana ihany ve ho an'ny mpianatra malagasy ny amatsy ny fianarana izay ho ataony any États-Unis. Eny tompoko ny antony mbola hijoroantsika eto dia ny fanantenana ahafahan'ny mpianatra malagasy makany États-Unis fa raha tsy izay dia tena tsy misy antom-pisiana sy dikany ny Education USA ary reto izany lalana atorontsika anao mpianatra maniry hianatra any États-Unis. Voalohany misy fikarohana mila ataonao sy azonao atao ao amin'ny internet ao lalana samihafa ahafahana mitady fanampiana ara-bola ao amin'ny fianaranao any États-Unis. Misy fomba ihany koa anakambanana fanampiana samihafa mety afaka mahazo fanampiana avy any amina organisation iray ianao mahazo fanampiana avy amina sekoly anankiray mahazo fanampiana avy amina fifaninanana noho ny amin'ny talenta izay nataonao dia akambanao ireo vola rehetra ireo amenona fianaranao any États-Unis ary io takiana ny fahafahanao manamarina ny filanao na ny fahamendrehanao ahafahanao maka an'ireo fanampian'ireo azavaiko kely izay misy karazany mankony amin'ny ankapobeny anankiroa ny fanampiana ara-bola atolotry ny université na ny fikambanana samihafa ny anankiray ilay antsoina hoe merit based scholarship na financial aid ny anankiray ilay hoe need based. Le merit based arak'izay anaran'izay dia fahamendrehana zany ho takiana mety hoe isa tany ampianarana mety hoe talenta voafehy manokana ahafahanao afaka hamarinanao. Le need based indray dia ny fahafahanao manamarina ny filanao an'ilay vola no takiana hoe reto ny fidiram-bola ny dada sy neny reto nefa ny ankizy sahaniny na ny tantaram-piainanao sy ny sisa amin'ny alalan'ny taratasy dia ilay nilazaiko teo ambony teo mila fanamarinana na leo ambony na leo ambany fa azonao atao tsara ny mahazo na merit based na need based zany amin'ny fianarana any États-Unis. Misy fotoana zareo manakambana an'ireo anankiroa ireo na manana fepetra hafa fa ireo zany ny tena misy amin'ny ankapobeny mba ahafahanao manomboka sady ny fikarohana marinan'ity fanadihadiana kely sy tafatafy ity dia reto misy
tiana hozaraina toerana azonao alea hijerena ny fanampiana rabola azonao alaina ho amin'ny fianarana any Etazonia. Ny ambasady masoivo amerikanina eto Madagasikara mety amin'ny alalan'ny tranokala na amin'ny alalan'ny page Facebook izay fomba ahafahanao mifandray aminy dia ahitanao momba andreo vatsim-pianarana atolotry ny gouvernemanta amerikanina manokana dia anisan'izany ilay fandraisantsika nisy fotoana ny Fulbright na ny Humphrey ireo aloha izany no tena misy hatreto izay avy amin'ny gouvernemanta amerikanina dia ny masoivo amerikanina no manome ny fanazavana momba andreo. Ny Education USA Madagasikara dia manohana masoivo amerikanina ao anatin'ireny andindiny reny nefa sady afaka manome anao toeran-kafa azona information momba ny famatsim-bola ihany koa. Anisan'izany izay atolotry ny Education USA ilay antsoina hoe Financial Aid Search Tool ao anatin'ny tranokalany. Miditra ianao anatin'ilay tranokala misoratra io hoe educationusa.state.gov misy an'ilay hoe 5 steps to US study ao dia miditra ao amin'ilay step 2 ianao miteny izy hoe ahoana ny fomba hamatsianao arabola ny fianaranao any. Vao miditra ao ianao dia misy listrana olona fikambanana sekoly programa manome vatsim-pianarana be da be ao ary manome fahafahana anao anao fikarohana ilay izy raha ohatra ianao ka manana teny manokana na zavatra manokana tiana jerena ohatra hoe manoratra ianao hoe mozika ohatra raha izay no hitadavanao vatsim-pianarana dia manome listra an'izay mifandraika amin'iny izy. Izany hoe tena azonao hidiranao sady tena manampy. Ary farany ny azonao aleha dia ny tranokalan'ilay université ka sainao andehanana. Ny dikan'izany zany dia efa nanao fikarohana kely aloha ianao hoe inona ny université tianao aleha, inona ny université mahaliana anao. Miditra ao amin'ny tranokalana ianao dia manazava izy hoe manome vatsim-pianarana izy sa tsy feno sa amin'ny ampahany dia inona daholo ny fepetra takiny. Azonao atao tsara zany ny mitady vatsim-pianarana ary tena misy na tsy sahiteny aza hoe betsaka nefa tena misy ireo mpianatra avy eto Madagasikara sy avy amin'ny firenena mety eversika hoe mahantra afaka migoka ny tombotsoan'ny fianarana any Etazonia. Betsaka ihany ireo ohatra hoe dingana tokony arahana izany manohina rehefa hikarakara ilay fanomezana fianarana any Etazonia. Raha makany toeran'ireo mpianatra izany dia tena mahaliana ilay izy mampitsy fanantenana fa ahoana tsy hitako hoe aiza izany ny anombohana n'ilay dingana tokony ataoko, misy toerana manokana tokony atonoko ve aiza ny tena hoe ahitana ilay torolalana vondrona amina toerana anankiray afaka manomboka ilay dingana voalohany izany hoe iny fa hikarakara ny fanomezako fianarana any Etazonia. Tena marina misy fotoana indrindra rehefa ngezangeza ilay zavatra dia ohatran'ny hoe izany ny asiako ny tongotra. Ny toerana voaloha na tsy voaloha azonao aleha dia ao anaty internet ao vao manoratra fikarohana fotsiny ianao ohatra hoe mpianatra vahiny anatra any Etazonia dia efa misy artikla betsaka nosoratana hanampiana ny mpianatra ary misy tranokala isan-karazany afaka manampy anao ao dia entanina ianao anao fikarohanao manokana fa tena efa betsaka no olona nanoratra zavatra maro samihafa hanampiana ny mpianatra vahiny hianatra any Etazonia. Fa ankoatran'izay ny tena toerana ahitanao andindiny mazava dia ao anatin'ny tranokalan'ny université izay kasainao aleha dia tahakan'ilay teo ihany hoe efa manao fikarohana kely aloha izany ianao hoe misy université mety mahaliana anavy dia ao anatin'ny tranokala ny idiranao ny toerana tena natokana ho anao ao dia ilay antsoina hoe International Admissions Office. Mety miovaova kely ny anarany arakarak'ilay fomba nanoratan'ilay université amin'ny tranokalany fa ho an'ny international students izany izay mijerenao dia efa manome andindininy izy manome hoe reto ny isan'ny mpianatra vahiny ato aminay, reto ny fepetra, reto ny vatsim-pianarana, izao ny dingana arahana, tia ny olona afaka anontaniana raha misy fanontaniana dia iny toerana azonao aleha. Fa anisan'ny tena eo akaikinao koa dia ny Education USA ary izay ny tena antony isanganan'ny Education USA hanolo-tsaina sy hanome torolalana ny mpianatra maniry hianatra any Etazonia.
Fanamarihana kely tiana apetraka eo aloha reo olona rehetrarehetra ireo reny tranokala rehetra reny ny Education USA dia natao anohana amin'ny alalan'ny torohevitra sy torolalana fa ianao no tena anao ny asa rehetra. Ho ahitsitsika kely eto manko izany le eritreritra hoe ay te hianatra eny Etazonia zany ianao tia milisitra ny taratasy rehetra ilaina reto ny vola omanina ary ny olona ale raha tsy ampy anao io vola raha tsy hanananao io vola io dia aterinao zay amin'ny latsinainy alefatsika any Etazonia dia miditra ianao amin'ny herintaona. Tsy misy zany zay fa ianao no manao ny asa nefa tena afaka manome torolalana izay hanamorana ny asa rehetra izay ho ataonao. Ny fomba ahafahanao manatona ny Education USA ato anatin'ny page Facebook amin'ny alalan'ny hafatra miafina, amin'ny alalan'ny adresy mailaka ary rehefa tonga ny fotoana isokafa ny fitoerana fanoloran-tsaina dia afaka mihaona mivantana ihany koa amin'izay fanontaniana rehetra. Aza adiny koa manaraka ny tafatafa tahaka izao izay atolotray ahafahana manome andindiny maro samihafa mombana lohahevitra maro samihafa ho anao. Manome fatorolalana maro izay fanteneny manohina izay fa ohatrany hoe mbola te hanamafy kely ihany hoe azo tanterahana ve izany rehetrarehetra izany manohana raha hoe mpianatra aty Madagasikara zany no andeha hikarakara an'izay hoe antota-taratasy fikarakarana ilay fianarana any Etazonia izay aveko foana ihany ilay fanontaniana satria somary eo izany no karazana ohatrany hoe sakana voalohany mampiawatra ny avy eto Madagasikara hoe atraiza zany ny ahafahana raha ohatra ka ny fitaovana moyen eo ampelantanana zany ahafahana manatanteraka zany rehetrarehetra zany azo afaka manome torohevitra na ohatrany hoe manazava ny sain'ilay mpianatra kokoa hoe manohina zany hoe tena realista ve zany afaka atao ve zany. Ie, misaotra ny tantely misolo vavany mety any andohantsika maro mpanaraka an'izao tafatafy izao satria tena misy izay fanontaniana izay ary na manaraka ny tafatafatra any aloha ary ianao dia mety miteny eny ho an'izay mavita anina zany eny ho an'ilay zanaka mpanankareny na tsy haiko izay any andohanao fa efa mety nisy ny valo ny fanontaniana sasany tany aloha fa ny antony mety mampatonga antsika miteny hoe mety tsy realista ilay fianarana any Etazonia angamba dia satria mety manana fieverana manokana na hoe attente zany tsika hoe izao zany no tokony atao dia raha ohatra ka tsy tratra iny na tsy vita iny dia izay ilay sakana dia ireajuste kely an'izay attente izay zany no fomba maliko an'izay fanontaniana tantely izay hoe arak'ilay efa voalazako teo aloha lava sy tsy hoe omena fotsiny atolotra eo ambony latabatra ohatr'izao zany ilay fomba fanomanana fianarana any Etazonia. Fa raha ohatra ka izay nieritreretinao dia tena tsy ho afaka handroso ianao anatin'ilay lalana satria tsy atolotra fotsiny ny lisitra ny zavatra mila atao dia manao checklist kely fotsiny dia vita dia mianatra amin'ny herintaona fa tena misy fikirizana sy misy fotoana atokana ao anatiny. Anokafana ny sainao fotsiny izay fa tsy hitenenana hoe sakana ilay izy, ny fieverana an'ilay izy hoe mora be zany no mety ho sakana fa rehefa fantatra hoe somary sarotsarotra mila fotoana mila fiomanana dia vonona ianao miaraka amin'ny angady sy ny arina anao ny lalana rehetra sy ny dingana takiana dia hotojo hatramin'ny farany ianao ao anatin'izay fahavononanao izay. Mila miomana melotsy miandry vita baka na vita lisansa na vita maîtrise fa naiza misy anao amin'izao fotoana izao dia efa afaka manomboka miomana ianao manokana fotoana ao anatin'ny fikarohana mila atao. Tsy misy zavatra tonga dia mivoaka zany fa mety hoe mandritry ny herinandro manintsitra ianao ohatra mitady université mandritry ny 2 volana indray mitady fanampiana ara-bola mety mbola fohifohy ary izao zany ohatra fa tiako azonao sary an-tsaina ny lalana mety ho lalovana izay averika ihany hoe tsy sakana fa raha miomana ao amin'izany lalana izany ianao dia lasa ery hoentinao mandeha ilay fahafantaranao hoe izay ilay hotakiana aminao. Manao fikarohana tsara ianao ary tena manana saina matanjaka tsara hoe tia zavatra tia tiako atao tiako ahomby sy tiako vitaina hatramin'ny farany. Mandinika tsara ny tenanao sy ny toerana misy anao ianao hoe za mpianatra tahaka izao ny tiako izao ny ilaiko izao ny tsy ampy raha hianatra any Etazonia izao ny sakana inona ray no hanoerako an'ireo sakan'ireo.
manao tsara n'izay azonao atao ianao ary mitady fanampiana rehefa mila fanampiana mijery tranokala manatona ny Education USA fandray mivantana amin'ny International Admission Office n'le sekoly mety eritreretinao ale ary ny tena misy mahafinaritra ao anatin'izany lalana mety hoe lavalava sarotsarotra mila faharetana sy fikirizan'izany dia ampitombo sy anatsara ny toetranao sy ny maizy anao izay lalana rehetra izay. Fantatra ary tsy misy aiai mihitsy hoe ao anatin'izay lalana rehetra ao alehanao izay dia hitombo ianao na sanatry arany tsy hitondranao any Etazonia dia hitondranao amina zavatra ambony sy tsara ny fikirizana sy ny fikarohana rehetra ataonao ao anatin'izany lalana rehetrarehetra izany. Mazava tsara izay manohina amin'ny ankapobeny misy moa izany rehefa manao zavatra dia misy tanjona anankirehetra trany lery dia mila ezaka avy aminao manakaiky tsikekely an'iny tanjona iny raha tia moa izany ny fianarana mankany Etazonia no tanjona ho antsika dia efa nisy dingana lehibe maromaro efa niteneniny manohina teo mila raisina misy fotoana koa takian'izany efa tenenina teo hoe indraindray eo amin'ny herintaona eo moa manohina 12 volana hatramin'ny no mialoha zany no mialohan'ny fidiran'ny taom-pianarana matetika izay foana resahana ny hoe tsara manomana n'ilay atota taratasy sy ny sisa. Mety manana hafatra fanamafisana n'izay resaka rehetrarehetra izay hoe manohina ho antsika izay manaraka izao loha hevitra teto te ho any Etazonia aho hianatra any amin'ny université saingy be dia be ny sakana manoloana ny tenako dia izay ny valipantaniana nentin'ny manohina teto fa afaka raviny manohina hoe inona izany no fehan'izay rehetrarehetra izay. Ho fehan'izay rehetra izay dia tsaroa izany fa tsy sakana ny olana hoe isa sy ny diplôma, tsy sakana ny ara-bola, tsy sakana ny resaka torolalana ary tsy sakana ny fotoana fiomanana fa ianao no mila mahafantatra ny toerana azonao ny fanampiana rehetra ary mikiry manatratra an'izay tanjonao izay. Izay indrindra ny tiako izarana anyreto coach anankiroa reto androany where only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. Rehefa tena manolotra ny tenanao hoe andeha lavitra ianao dia izay vao hitanao hoe ve za afaka tonga ety any fa raha ty aloha tena dia efa miteny tsy tonga ery aiza ny atongavako hoe dia tsy tonga ianao satria tsy manandrana fa entaniko ianao raha ohatra tena manana an'izay fikasan'izay atomboy niezaka raiso ny fanapahan-kevitra hoe anomboka ny fikarohana, anomboka ny fanomanana ny fianaranao any Etazonia dia ianao ihany mahita hoe ve afaka tonga tany ianao. Ny farany hoe I never lose, I either win or learn. Raha ohatra ka anomboka an'izay lalan'izay ianao misy zavatra maro samihafa hitranga aminao misy ezaka maro samihafa ho takiana aminao anatin'izay lalana miomana amin'ny fianarana any Etazonia izay fa na sanatry ary mety tsy ho any Etazonia ny faran'le izy dia ampianatra anao zavatra be dia be arak'ilay niteneniko teo izany hoe tsy ho fanenenana mihitsy no hoentin'ny fanapahanao hevitra irosa ao anatin'ny fikarohana sy fanomanana ny fianaranao any Etazonia fa na ianao hitombo na ianao tena ho tonga any ary raha mitombo anefa ianao misy zavatra be dia be hafa mety azonao atao raha ohatra ka tsy ho any Etazonia ary nefa ny asa satria izay ny tanjona dia andao hiezaka hanatratra an'izay fa eto ny Education USA anampy izay ngamba da tena. Satra betsaka manohina ho antsika rehetra izay manaraka izao tafatafa mivantana raha tsy hatrano izao dia aroty ny fibohana tahaka izao zany anaovana an'izay fikarohana izay raha misy ny fahafahana manao izany ohatra ny hoe mijery any amin'ny internet na afaka miresaka ihany koa ao amin'ny page Facebook ny Education USA Madagascar na ny US Embassy Madagascar aza misalasala mihitsy fa misy mamaly anao foana na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay ihany koa dia ankoatran'izany rehetrarehetra izany manana tanjontsika izany hoe ano fianarana any Etazonia ao ariana kely ao afaka ataona vitsivitsy dia ny zava-dehibe indrindra aloha zany dia tokony ho salama tsara aloha tsika izao dia efa fantatrareo moa zany ny toromarika efa mandeha amin'izao fotoana izao hoe fihetsika ary-vatana hoe ilay fiteny dia azao ny fepetra rehetrarehetra amin'izao fibohana izao mba tsy ho sedra ny aretina isika arovy ny tenanao mba ahafahanao miaro ny hafa koa sy ny manodidina anao dia
izay asa hoe mbola iverinay fa izay sy manohina afaka fotoana fohy andro vitsivitsy mety hitondra loha hevitra hafa indray mbola ho hitantsika eo mahakasika an'izay fa hatreto aloha izany ny tafatafa mivantana avy aty an-trano niaraka tamin'ny Education USA misaotra betsaka manohina. Misaotra tantely, misaotra mankoa. Dia misaotra ny andro izay manikitrakitra ny lafiny teknika amin'izao tafatafa mivantana izao mandrapitafa indray toko velomana ôl.